Ny 5 ora lasa izay dia namoaka ireto sary reto i mpanakanto Sezara ary namoaka ireo mpiara-mianatra aminy ihany koa. Maromaro moa ny sary izay navokany fa ny hafatra izay nomeny dia ny hoe zao ny proof fa tsy namitaka ray aman-dreny antegna ho izy ary promo mahavita azy. Ampifaliana sy ampitsikitsikina moa ny sary izay nasehony Sezara tamin'ireto sary izay niparitaka ireto ary indrindraindrindra feno finiavana sy ny fanantenana ary feno tsiky fanahomby izany zavadrehetra izany. Raha ny miparitaka moa dia voalaza fa nanao fianarana gestion i mpanakanto Sezara ary tany Tamatavy no nanaovany ireto zavatra hitantsika amin'ny sary ireto. Nohony zany dia faly miarahabanao Sezara, félicitation anao nohony zao zavatra izao ary miarahabanao nohony izany fahavitana fianarana izany. Ho ela velona ary indrindraindrindra tongava amin'ny avondrindra, maromaroa ny toanao ary ho fitaratra ny zandrikely ety aoriana, indrindraindrindra ho fitaratra ny mpanakanto ihany koa. Raha dinihintsika somary lalindalina kokoa dia anisany azo lazaina fa tena lehilahy mahery i Sezara ary lehilahy tsy mba milavolefina ihany koa satria mafy zany sady miasa ary mianatra ihany koa, indrindraindrindra mbola eo ny fiainana antokantrano, tsy asa mora izany fa asa sarotra nefa tsy misy mafy tsy letrany zoto ary indrindraindrindra tsy niabandonina tokoa ny lehilahy Sezara. Nasehony Sezara moa fa ny fianarana ny lova tsara indrindra satria na de eo aza ny filalaovana ny vola fa ilaina foana ny mianatra fa tsy mba toy ny fomba fihevitry ny sasany hoe rehefa manambola dia efa tsy misy zavatra tokony hianarana ary tsy misy zavatra tokony mahataitra. Fa i Sezara dia natao anatin'izany laza izany ary natao anatin'ny filalaovana ny vola dia tsy nataony ambaninjavatra ny fianarana satria tsapany sy fantany ny lanjany izany mahay izany, indrindraindrindra ilaina foana ny fianarana n'aiza n'aiza alehanao. Amin'ity sehatra fanaovana kanto ity dia tena ilaina tokoa ny fianarana satria mivezivezy amin'ny tany maro ity ary indrindraindrindra mifanerasera amin'olo maro ary ny farany moa dia amin'ny resaka vola dia ilaina ny fitantanana mba tsy ho toy ny artista sasany izay nirehareha teo aloha nefa rendrika ankehitriny ary ratsy fiafara ihany koa. Ao anatin'io laza amin'ny maha-mpanakanto io dia maro ny olona tsy mahazaka io, indrindraindrindra ireo olona nahantra teny aloha ka nalaza tampotampoka ka tonga amin'izany fananam-bola izany ka lasa tsy mahazaka izay fiovany fiainany izay, na misy olona manome sosokevitry azy aza dia lasa hary teniteneniny ary ambanibaniny tsy mba mila torohevitra amin'ny hafa izy satria no heveriny tsy misy fahombiazana lehibe indrindra noho ny fahombiazana izay azony nahatonga izy nalaza iny ary nahatonga izy nanambola ihany koa. Nefa amin'ny fiainana dia ilaina foana ny sosokevitry ny hafa, indrindraindrindra ny torolalana sy ny torohevitra avy amin'ny hafa ihany koa mba tsy hahatonga ny sambo izay hoentinao ho rendrika. Izany fanaovana kanto izany indrindra ny lidera dia anisany mitondra olona ka ilaina fandinihana sy fieritreretina tsara, indrindraindrindra ilana ny fahaizana ihany koa ary ny hamafisan-doha, ny fitantanana sy ny zavadrehetra izay mifandraika amin'io lidera io. Eto moa dia mahavelom-bolo mahita ny Sezara izay navita fianarana ary manome fitaratra ho an'ny zandrikely aoriana, indrindraindrindra ho an'izay olona te hiroso amin'izany fanaovana kanto izany. Ny fanaovana kanto dia tokony miaraka amin'ny fianarana, indrindraindrindra tokony miaraka amin'ny fahaizana satria ianao dia misolo tena ny fiarahamonina ary misolo vava ny marary ny fiarahamonina ka mitondra iny hafatra iny ankira sy ny antsoratra. Nohony zany dia mila mianatra ary tsara foana raha tena mahay ny mpanakanto mba hiantefa amin'ny vahoaka ny soratra izay soratany ary indrindraindrindra mahay manoratra ny marary ny vahoaka sy ny hetaheta ny vahoaka izay tsy sahy miteny. Mahatonga ankehitriny be de be ny olona manambany mpanakanto ary be de be ny olona manambany amin'ny asa izay fanaovana mozika io koa satria ny asa soratra izay avoakan'ny mpanakanto ankehitriny dia ohatrany tsy misy lanjany ary tsy misy ny akantony, indrindraindrindra tsy misy ny halalinany ihany koa. Lasa miteniteny fahatany ny ankamaroany ireo artista satria be de be ny tsy nianatra, be de be ny tsy navita fianarana amin'ireo mpanakanto ireo. Tsy manambany akory aho sanatria fa ny zavatra marina no lazaina ary indraindray moa ny marina dia mandratra ireo olona izay antefana izany hafatra izany fa izany ny zava-misy dia tsy maintsy tenenina ary tsy maintsy lazaina ihany koa. Lasa lazain'olona fa mihirahira fahatan'ny mpanakanto ankehitriny satria tsy mba manome ny lanjan'ny soratra ary tsy mba manome ny lanjan'ny teny ihany koa.
Ary ankamaroany ireo mpanakanto koa dia manamanam-bola kely dia variana amin'ny fiainana fa tsy mba variana amin'ny hoavy, tsy mitsinjo lavitra ka lasa zary fandalovana foana ny vola be eo amin'ny fanaovana izany mozika izany ka tsy ankasitrahany ray aman-dreny. Fa tsy voatery ho zay kosa ny zava-drehetra fa ny olona rehefa nianatra milalao vola be dia vetivety mahalasa mpanan-karena io fanaovana mozika io. Nohony zany dia tsara foana raha toa ka mianatra ny mpanakanto, tsara foana raha toa ka mianatra ny artista. Rehefa namoaka ity sary ity moa i mpanakanto Sezara dia be de be ny olona velombolo ka namoaka ny hevitry ireo hoe tsara ny zavatra asehonao zao ry Sezara, ary manomboka asian'olo-lanjany ny mpanakanto ankehitriny satria efa be de be zay no nianatra ary maro ny manana ny doktora sy ny sisa sy ny sisa. Taloha manko dia ny artista nomen'olo-lanja satria ny olona mahay foana ny mihira taloha ary be de be ny avaram-pianarana tamin'ireo mpanakanto taloha fa tsy lazaina hoe izy rehetra fa be de be ary tena anisany miakatra amin'ny salanisa ambony ireo mpanakanto taloha izay tena nianatra ka izany no mahatonga izy ireo mavita mampita hafatra ary manandanja ihany koa teo anatrehan'ny tany sy ny firenena. Nohony zany dia velombolo ireo namana izay naneho ny heviny satria efa manomboka mitamberina ny zavatra taloha ary efa manomboka mahazo vahatra ihany koa ny zavatra tsara. Nampahery any mpanakanto Sezara izy ireo no sady nisaotra ny mpanakanto Sezara ihany koa tamin'ny izao zavatra nasehony izao, indrindra nampiseho ny finiavana, nampiseho ny fiaretana ary nampiseho ihany koa ny lanja ny fianarana, indrindra na vita ny asa na de teo aza ny fianarana izay nataony. Ndraindray manko hoy ny sasany, ataony sasany excuse ny hoe tsy voakarakara ny ray aman-dreny ary tsy manambola hamitana ny fianarana, nefa eto i Sezara dia nampiseho fa sady miasa izy no mianatra ary sady nitady vola ihany koa no namita izany fianarana izany etsy anatrehany zany ihany koa ny fiainana andavanandro, nefa tsy nataony sakana izany na natanterahany izao nofinofiny rehetra izao ary mbola niporofony tampabe maso ihany koa fa zao no porofo fa tsy namitaka ray aman-dreny ny tena ho izy. Izany dia mendrika alentahaka ry tanora aty aorina raha ny fanehoan-kevitra n'olona rehetrarehetra tao anatiny io sary izay navoaka ny mpanakanto Sezara io. Noho zany ry namana aman-tsakaiza, aza atao sakana eo amin'ny fiainana ny fahantrana ary aza de manana complexe fa ny zava-drehetra dia misy antony ary ny zava-drehetra dia hazo hialana avokoa. Aza atao sakana ny fahantrana ary aza atao sakana anao handroso ny tsy fananana indrindra ny tsy fisina fa miezah foana mba ho tonga amin'ny avondrindra ary miezah foana mba hatratra ny tanjona izay irinao sy tanjona izay kasainao, amizay ny fiaretana izay nataonao dia hiova paradisa araka ny hiran'ny Sezara hoe ny fiaretana nataoko dia nanjary paradisa. Ankehitriny dia hitantsika ary hitampoko, hitam-pirenena, hitany Madagasikara rehetrarehetra ary hitany mpankafy azy ihany koa fa tena lasa paradisa tokoa ny fiaretana izay nataony. Ny tany ambadibadika tany tsy hitantsika ny zavatra izay nataony ary ny fifikirana izay nataony ihany koa fa efa izy mahomby no hitantsika ankehitriny io ary navoakany eo. Nieritreritra manko isika fa i Sezara hatrizay dia nijanona tamin'io mozika io foana nefa ankehitriny dia navoakany fa tena nianatra izy ary tsy nijanona tamin'izany fianarana izany, indrindra ny fikatsahana ny fahaizana ihany koa. Zay moa ny mikasika aniny ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia ny tsara ho ahy mendrika alentahaka ary indrindra mahaiza makalesona ihany amin'ny fiainana. Apetraka atsika moa ny resaka mikasika ny Sezara koa dia miangavy anao mbola hanaraka ny video manaraka zay fa veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay. Gaby oye, ciao ciao.